Manandriamanitra irery voninahitra ny avana dia faly miarabanareo aminaran'ny tomponay ho aminareo anieny fiadanana. Adinonareo le izy ho aminareo anieny fiadanana. Amen. Noho ny antony samy hafa nitranga teto anivon'ny firenena ry havana marina sy teo amin'ny fiainana fiangonana dia zao indray tsika vao tafahoana. Misy ampahany moa zany noho ny zavatra nitranga ny rahantsikenena teto amin'ny firenena. Fa misy ampahany koa avy aminay manokana satria vao niverina avy amin'ny Thaïlande io vao tafaverina afakomaly. Ary ny naletany ry havana malala dia niatrika ny fivoriam-be antsoina hoe Khmer. Ny Khmer moa zany dia ny Communion mondiale des églises réformées. Fiombonam-piain'ny fiangonana réformera tany izy io ary fivoriana izay atao isaky ny 7 taona. Assemblée générale moa zany le izy. Dia ny fiangonana réformé rehetra no mihoana any amin'ny vazantany efatra. Zany ny atao hoe fiangonana réformé moa zany dia ny fiangonana nateraky ny réformation avy amin'ny Jean Calvin. Tsika malala fa ny réformation nisy avy amin'ny Luther. Luther nanomboka azy. Dia taorian'ny Luther nipoy Jean Calvin. Dia ny avy amin'ny Jean Calvin zany io fiangonana réformé io. Dia vanim-potoana manokana ry havana naletany satria nankalazana an'Andriamanitra noho ny faha 50 taona ny Khmer io. Efa 50 taona zany efa jobily telo zany zao no nilalovana sy ny marina tamin'izao fotoana zao. Za moa zany niteny tamin'ny profet be mpiara-miasa amiko teo aloha manao hoe za efa azo antoka mihitsy amin'ny etoana fa tsy ho filohan'ny FJKM intsony, azo antoka mihitsy fa tsy ho mpiandraikitra fibe ivory intsony andeha. Dia nitarika ny délégationna malagasy tany zany tamin'ny fotoana io ry havana malala. Dia tokony afaka nianatra tsika talohan'izao zany fa mbola nefa iraka kely aloha dia tafaverina soamantsara fa tsy tafajana tamin'ny Thaïlande akory. Dia miarabantsika eto aminaran'ny tompo ry havana malala. Ny nataontsika hatramin'izay dia misy fananteram-piofanana tokony atao. Dia hanomboka amin'iny aloha ho jerena nantelina vao manadina ianao nantsako vao matsy ahy. Aiza le diakona zareo le taratasy kely tompoko. Zareo malakilaky aingana be nareo. Aingana be nareo amariny olona mizara. Iny le taratasy tsy sokafana raha tsy miteny ampio tompoko raha misy diakona hafa ao dia maingana za koa mba omena. Za koa mba omena. Tsy manana kopia masy fa ny amin'ny ordinateur. Sora tompo. Manareo zay vao tonga moa zany taratasy tsy sokafana raha tsy miteny hoe sokafana. Fananteram-piofanana no anaran'iny ry havana. Zany hoe hanampy antsika kely hitadidy izay efa nianarana. Misaotra mandrakariva mpanompon'Andriamanitra izay manana fahafoizan-tena manamaro azy tony. Za moa zany manoratra mbaiko izy manamaro azy tena akasitrahana mihitsy. Nahazo daholo ve tompo? Eny aka. Misaotra le diakona malala isa fa dia mahafinaritra mihitsy. Avitrika reto diakona rehetra. Sokafy amin'izay ary. Omeko 10 minitra nareo hatramin'ny mahazatra ihany. Ary samy manao ny azy fa tsisy miresaka, tsisy mifangalatahaka. Sady tsy mijery kahie, tsy mijery boky.
tapitra le 10 minitra ry havana. Ity zany aloha samy tsara teny e. Efa tezaina hoe mba mandehana amin'ny fahamarinana. Inona fotsiny nanaovana tolona raha tsy andeha amin'ny fahamarinana? Ndao ary tsy hay ankapobeny. Efa nanantsika ny hoe voalohany tsy misy F raha tsy misy F. Tsy misy fitombona raha tsy misy fahaterahana. Tsy misy fitombona raha tsy misy fahaterahana. Zatra ara-dalàna zany hoa. Zanakao tsy hitombo andehandeha lalao ny tokotany mihitsy raha tsy teraka aloha. Tsy misy fitombona raha tsy misy fahaterahana. Andravatra lehibe zany a. Mampatsiahana zany antsika foana eo amin'ny fiainana kristianina tsy ianao miditra am-piangonana, tsy ianao mandray ndraiky zavatra lehibe ianao teraka indray aloha. Fa raha tsy marina ny fahaterahana indray lalovanao a, tsy misy fitombona marina ny fianarana. Tsy misy zany, aiza manonofy an'izany ianao. Gaga na ihany ohatran'izao, tsy mitovy ka. Tsy mitovy. Faharoa, M no ny asany mitombo no ny asan'Andriamanitra. Ny lohateniny lesona faharoa nataontsika io. Mitombo no ny asan'Andriamanitra. Dia samy tsara tena aho efa ilay napetako ireny ny isa. Fahatelo, mitombo amin'ny F araka ny tenin'ny mpanao salamo hoe hitombo lalandavany F anao. Inona ilay F voalohany? Fiderana. Mitombo amin'ny fiderana. Araka ny tenin'ny mpanao salamo hitombo lalandavany fiderako. Remy tsara, rehefa tsisy ko dia diso. Fiderako anao. Salamo faraka amin'ny 74:4. Mitombo lalandavany fiderako anao. Lesona farany nionantsika dia avana malala dia ny amin'ny hoe mitombo amin'ny tenin'Andriamanitra. Mitombo amin'ny tenin'Andriamanitra sika zany hoe voalohany ekentsika hitondrantsika eo amin'ny Jesosy ny tenin'Andriamanitra. Jesosy na Jesosy Kristy izay nisoratanao mety daholo. Jesosy ny eo na Kristy. Zay ihany izy avana malala. Raha mandinika soratra masina ianao ka tantara no azonao, geografia no azonao, filozofia no azonao, zavatra hafa dia tsy namaky ny tenin'Andriamanitra ianao. Fa ny tenin'Andriamanitra marina mitondra anao makao amin'ny Jesosy Kristy. Ary mila tandremana tsara zany. Fahadimy, ekentsika aitso ny tenin'Andriamanitra nomenantsika. Inona dikany? Hankatoavina. Hankatoavina. Raha tsy misy ny fankatoavana ry havana marala dia verimaina ny tenin'Andriamanitra ny anarana. Hankatoavina. Olona manorina ny tranonao ambony fasika ianao raha tsy mankatoy Jesosy. Mety ngezingezina fa mora midaraboka. Ary efa midaraboka mitalakotokotoka amin'ny fianjarana. Ny fankatoavana ihany no vatolampy azo iorenana. Fahaenina, ny dingana anisan'ny voalohany indrindra amin'izany fitombona amin'ny tenin'Andriamanitra dia ny F, B, I, fa tsy isan-kerinandro akory. Zay famakiana baiboly isan'andro. Vao hitanao moa zany ilay famakiana dia tokony mandeha ho azy ny sisa. Fa raha vao diso ilay famakiana
dia efa zavatra hafa daholo ny sisa rehetra. Famakiana baiboly isan'andro. Mazo manohy aho tsy ampy anefa ny mamaky fa tena ilaina koa ny mandinika soratra masina. Mandinika zavatra lehibe ravina zany zany mitombotsoa anareo zao endrika izany fandiniana soratra masina zany zao ataontsika mianakavy zao. Mandinika soratra masina. Ary tonga amin'ny fahavalo ary toan Jesosy niatrika ny fakapana efa miala tsiny fa misy diso kely ny nataony soratra milina. Fakapana dia tena sarobidy ny fahaizana tsy anjery soratra masina. Tsy anjery ty io ry havako. Tsy anjery. Fina soratanao to? Tsy anjery ka. Fahaizana tsy anjery ny soratra masina. Dia io zany le lazaiko manao hoe mba ataovy amin'ny taratasy kely hoany inona moa? Laharana sa anarana moa izy? Anarana dia ataovy ireo mbaravarana ireo dia izy zao nandatsaka taona aloha. Misy andatsahana azy io. Alevo kely dia koa zay tavelo tao anaty anina tao. Teo makatio anaovantsika tsapaka kely. Zavatra sarobidy ny fahaizana tsy anjery ny soratra masina ry havana malala. Ary rehefa mianatra tsy anjery dia ianarana ny teny dia ianarana koa ny toko sy andininy. Ianarana ny teny sy ny toko sy andininy. Mba hanampiana anareo ry havana malala amin'ny fitombona amin'ny soratra masina io, mitondra boky vaovao anareo aho. Ity boky kely ity dia hoe raiso kavakio ho sakafonao anio. Dia rehefa sokafanareo zany ity boky ity, andiny soratra masina daholo ny ato. Tsy misy teny natao katona anankiray azy. Fa sokafanao izy dia mahita ianao manao hoe araiza matahotra izay mamono ny teny nefa tsy mahay mamono fanahy. Sokafanao rety izay mandinika ny teny no ahita soa. Dia sokafanao rety izay tia vola tsy eto voko vola. Dia resaka vola matsy anio. Zany izy. Ity zany soratra masina daholo. Ity ny boky voalohany, dia ity ny boky faharoa. Mitovy ihany nanaovako azy a. Manokatra anao dia hoe izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavaka. Sokafanao indray izy dia manao hoe aoka tsisy olona anao tsinontsinona anao. Raha mahaliana anareo izy hanampy anareo hanana soratra masina eo amin'ny fiainanareo amin'ny toerana rehetra dia azonareo atao ny vidy misy ao am-baravaranao 3,000 ariary ny vidin'ny boky iray. Zay izy. Aiza le tany am-bavahady tompo? Eto aty? Zay efa azo any entana aty fa aiza manangony? Eto aty dia koa na faiza manangona an'son fa taraika. Eo ianao mitana aloha, anao tsapaka io a? Zay voatony, aiza misy micro le mandehandeha ve ry diakona malala isany? Misy micro mandehandeha any? Entriny amin'izay olona voaraikitra. Ity ny anarana voaraikitra ato. Saondra SPAA 10. Sangana hoe zany saondra SPAA 10 zany. Aiza? Ay, eny to. Aloha mbola anao tsapaka anankiray faharoa tsika. Amarana azy. Alefaso fa mitsenjerinao. Mba tsy hoe Jehovah mpiandry ahy kosa aloha. Dia tsenjery izy dia tsy vakiny zany mazava loatra. Tsy mamaky. Zandao a. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao toy izao. Nomeny zanalahy tokana mba tsy very izay rehetra mino azy. Hanana fiainana bata. Mahazo mitehaka mafy be nareo ny amin'izay. Dia meo ny toko sy andininy. Zao no nalony tahatsarona fa ny tokony no diso. Tena marina mihitsy ny jaune, toko fahafiry. Jaune toko fahatelo, andiny 9. Bravo, mahazo mitehaka mafy tsara. Gaga mantsy raha adinao toko sy andininy. Leo aloha anankiray nalona anankiray atao voatra mba mahafinaritra eny miaina anareo ity. René, jeranao ity. Ay. Ranao rahalahy soa ihany fa manana diakona mavidy tsika eto Atsimon'Imahamasina. Afaka mihazakazaka. Eny tsara ny tsenjerinao tompoko.
Zaona ataoko fahatelo andiny fahatelopolo. Izy tsy maintsy mitombo, za tsy maintsy mihena. Raha vao iza ny teny azany Zaona ihany. zaona mpanao batisa zaona matsy misy mpanao batisa mahazo miteka mahasara tsara tompo mahazo miteraka ampy aloha zay ny androany dia ataovy boatra mba enjakezana fa azy ataon'ireny taratasy be reny reto mba hamora ny naovan'ny atsapaka mbola nao atsapaka amin'ny manaraka fandaotsika hanoy loha satria ny fotoana tena iaraha mahalala mihitsy makasitraka tompoko ndao ary iresaka zavatra tena lehibe tsika ny ravana malala dia raisy ny bokinareo ary ao amin'ny takila fahasivy amin'ny telopolo sivy amin'ny telopolo raha mbola misy tsy mila miboky zay moa zany dia mbola misy eo am-baravaranao misy olona sasany teny tamiko manao hoe mety ve président raha ohatra ka le havanay makany no asainay mividy ho anay satria zay tsy afaka mihitsy no niasa io za manao hoe tsisy beby laoary lohateny vaovao ry havana malala no resantsika anio inona le lohateny mitombo amin'ny harena tombo amin'ny arena ary ataoko fa lohateny tena ilaitsika ity isika izay indrisy moa zany falazaina matetika foana moa hoe anisan'ny firenena 10 mahantra indrindra eto ambonin'ny tany ny tenin'Andriamanitra ingatsika ry havana malala dia ny Korintiana faharoa toko fahasivy andininy fahafolo sy ny andininy faha 12 izay anasako anareo ampitiavana hiaraka hamaky azy mafy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary izay manome voa ho an'ny mpamafy sy mofo hohanina dia hanome sy hahabe ny voafafinareo ary ampitombo ny vokatry ny fahamarinanareo dia hanankarena amin'ny zavatra rehetra ianareo ka handroso amin'ny hitsim-po izay mahatonga ny fisaorana an'Andriamanitra. Tany mahantra ry havana malala no ilazana amin'ny Madagasikara ary vahaolana tadiaviny maro amintsika ny amin'izay hampanan-karena. Ambaran'i Paoly amin'ny teny ingatsika eto fa Andriamanitra mpiahy ny fiainantsika dia afaka hampitombo ny harenantsika mba haninona hanan-karena amin'ny zavatra rehetra isika. Tsy maintsy ambara dia neto am-piandohana ry havana malala fa tsy ny hahazoana harena akory no antony ivavahana. Tonga dia resahana tsara mihitsy zany. Tsy ny hahazoana harena akory no antony ivavahana. Fa raha izany dia manamarina ny tenin'ny Satana momba ny Joba isika. Raha hoy izy tamin'i Jehova hoe ahoana hoy izy? Moa tsy fanantenan-javatra va no hatahoran'i Jehovan'Andriamanitra araka ny Joba toko 1:7. Tena andraisantsika fitahiana ny fivavahana marina ry havana. Saingy tsy ny harena azontsika na antenaintsika ho azo akory no antony ivavahantsika. Fa mahazo harena isika maninona? Mivavaka tsara. Raha vaharena isika mbola mivavaka tsara ihany. Zavatra ngezabe zany ry havana malala ary rano nanizako hoe zany ihany ny fivavahana madio sy marina. Ny olona afaka mahatakatra izany no afaka hanan-karena amin'ny zavatra rehetra. Tena mila mazava Andriamanitra tsy mivelona amin'ny fiainantsika zany ry havana. Ao anatin'ny tantarana zao tontolo zao sy ny teolojia moa zany ry havana malala resahana kely tany Chiang Mai moa ny anaran'ilay toerana tany Thaïlande naleha anay tanatin'ilay fivorimbena trehanay andrasako teo zany dia nisy sisika kely tamin'ny resaka natao ihany ny amin'ny antsoina hoe teolojia ny fitahiana. Raha lazaiko ny teny français satria mahay teny français daholo moa zao malagasy rehetra hatrany amin'ny lehibe indrindra ka hatramin'ny kely indrindra dia ny hoe théologie de la prospérité. Ny prospérité moa zany dia manan-karena ianao, makomby ianao, mitombo harena ianao, mitombo vola aman-karena ampelantanao. Ary misy ny teolojia zany fitombo-karena sy fitahiana zany ry havana malala. Ny zavatra ambara rehefa mamaky ny soratra masina isika dia zao manao hoe Andriamanitra dia Andriamanitra afaka manome harena tokoa ary azapaina lava amin'ny ohatra betsaka anatin'ny soratra masina zany. Fa ny fahadisoana lehibe amin'ilay teolojia ny fankinanan-karena ny fitomboana sy ny fitahiana zao manao hoe manjary ilay harena sy ilay fitahiana omen'Andriamanitra mihazakazana fa tsy Andriamanitra izay tena tompony famonjeny. Tsy Jesosy tsony no ivon'ilay finoana sy fanohitra manentana ivavaka fa ilay fitadiavana fitahiana harena. Dia manjary tonga amin'ny hoe omeo an'i Jesosy ny fiainanao dia ho afaka ny trosanao, omeo an'i Jesosy ny fiainanao dia ho salama ianao, omeo an'i Jesosy ny fiainanao dia hazo vaty ianao. Zany tsy milaza aminareo hoe tsy manome an'izany Jesosy, tena manome izy. Fa raha ny hahazoana an'izany fotsiny ny vavahanao tsy tonga hanome vady ianao Jesosy akory, service matrimonial akory Jesosy. Zany visy
ny antony natongavany teto amin'izao tontolo dia ny ho faty andasaka ny rany anavotana anao hitsangana tamin'ny maty hitondra anao zanak'Andriamanitra handovan'ny lanitra zay ny namaka azy fa tsy ny an'le vady anao akory fa raha ohatra ka diso lalantsika averiko indray mandeha zany rehefa lesava averiko indray mandeha dia diso lalantsika zao manao hoe manjary le zavatra omeny Jesosy antsika le fitahina ny azakazahantsika fa tsy Jesosy le fototry ny fanomezana ohatra le fandresaka an'izany taminareo fa mila mazava andreo mandeha tsy heverina anatin'ny fiainantsika fa raha tsy mahalala an'izany marina ianao diso lalana foana ianao finoanao ary rano nge mahatonga ny olona betsaka hihemitra ho ahy ny mahatonga ny olona betsaka hihemitra dia satria tsy Jesosy ny orenan'ny finoana fa zay omeny Jesosy zany zany mahatonga le ankizy ohatra am'resaka ankizy fotsiny ohatra ray mony zany reso mivavaka izy zany atao mivavaka melohany fanadinana zany raha mivavaka te-piangonana tsy mipasitera eto misy dia entina mivavaka manokana daholo dia efa tany am'sekoly koa nasiana vavaka manokana alohan'ny fanadinana tany an-trano nasiana vavaka manokana izy mety efa mifadianina mihitsy taloha voka rehefa mivaly mibaka tsy afaka ihany izy io zany mitena zay vavaka natao zay dia tena ngamba tsy mety malagasy mihitsy zao Jesosy zao mazary tonga am'zany izy dia inona ny lefa rany tsy miditra am-piangonana tsony izy tsy miditra am-piangonana tsony izy satria ny zavatra namaiky azy tsy Jesosy fa ny fahafahana bakalorea azonao moa zany zavatra le sarotra zany ary eo zany nahafantaranao hoe ty olona ty ve Jesosy ve ny mahafatifaty azy sa ny zavatra omeny Jesosy dia tsika zany tsy maintsy mivelona tsara ny finoana marina dia Jesosy ny tompo ny finoantsika sy mpanefa azy raha fa tsy Jesosy ny orena finoanao dia tsy mino ianao zany ranomarina dia mila miverina tsara amin'izany tsika afaka miverina zany za afaka mijoro vavolombelona aminareo ny amin'ny zavatra rehetra hitahian'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny olona ary tena manao zany izy saingy tsy ny fitahina no antony ivavahana fa fitiavana an Jesosy Kristy azonareo ve zany ry havako rehefa azonao ndray mandeha amin'ny fiainana zany azo antoka ny finoanao fa raha zany ny salasalanao dia za milaza aminao fa rehefa mipoitra tokoa eo amin'ny fiainanao tsy mivavaka tsony ianao mety nivavaka na Jesosy mivady araka ny zidako mivady ty nahazo vady tokoa ianao fa ka ty be nareo nareo ka tonga ny zavatra anankiray namadika anao le vadinao dia tsy mety ampiangonana tsony ianao tsy mba valim-bavaka nefa zao nataoky dia tsy mivavaka tsony ianao fa tsy haina ny zavatra omeny Jesosy no mahamaiky atsika fa Jesosy ihany Jesosy ihany Jesosy dia io zany na ny boky iresaka fitombona amin'ny lafiny harena zao ary volany tena tiako resana fa reo tsoriko nresana resaka fa na fikatsan'Andriamanitra aza ny hamelantsika hitombo harena tsy ny harena omen'Andriamanitra akory ny tokony matimatesana fa iza ihany Jesosy ihany olo tonga amin'izay ihany dao ry toizantsika ahoana aroy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ity fitombona amin'ny harena ity andeha hoenona ny torohevitra sasany izy amin'ireo omeny antsika tsy nijanona amin'ilay Korinthiana fahasivy zany satria tsy toriteny ity fa fampianarana fa niezaka nijery ireo ndimy ny samihafa anatin'ny soratra masina ary satuna ny visy dia vitsy fampianarana azo anaovana fampianarana herintaona angarangidina ny fitombonany amin'ny harena ry havana na soratra masina fotsiny azy fa nitsongoaiky reto vitsivitsy reto araka ny obolana toko 7:10 andiny faraka 10 efa io moa le teny zany dia tsy manokatra baiboly sika fa ndoko io vakina miaraka aloha io hoe araka ny obolana 7:10 miaraka andratsika dia tsy tokony ho maimay hanan-karena isika fa ny harena azoazo foana na azo maimaika dia miena lalandava na miena antoerana zay zany lesona anakay voalohany tianao ve nitombo harena aiza maimaika hanan-karena tampoka so dia voantazoko harena eo manan-karena tampoka dia voantazoko harena fampitandremana lehibe ho antsika ny amin'ny endrika loka samihafa rehetra mampanankarena tampoka zany diavana ny tombolay ny tsabotelo ny PME sisisisisy dia Andriamanitra miteny io le mpanao vazivavy manao ny atsembohan'ny tavanao ny nananao hanina ianao ny atsembohan'ny soavaly no tadiavan'ny nanana hanina ka tsy mety zany ambizy fa ny fahamaimazana hanan-karena tampoka dia hitarika mora foana amin'ny halatra amin'ny endriny samihafa dia ahoana ny fampitandremany Paoly amin'ny aran'i Jesosy fa ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra koa ny sasany izay fatra-pitady zany dia efa voavily niala tamin'ny finoana zany izy diavana maro inona moa zany ny tena mahamaika mahatonga ny olona mivarina amin'ny endriky ny fahalovany
io resaka fahalovana nahatonga ny olona hoe andaotsika hidina an-dalambe mihitsy mba ho faranana amin'izay ty fahalovany ty. Inona ny mahatonga hoe fitiavan'ny olona tiana-karena tampoka. Fitiavam-bola no ambadika izany, fitiavam-bola daholo, fitiavam-bola. Ary io zany mila mieritreritra lalina tsara zany mihitsy isika. Za moa zany misy hira tsy mba hiraiko mihitsy, na dia hira tena tiako aza mpamorona azy. Le hira hoe volo hatraiza moa ny herinao, ny olona rehetra manaiky anao, manoho anao. Ary fantarao zany hira ny tsy mba zafy zany a. Za tsy mba mihira an'izany mihitsy. Ny olona rehetra mahazo manaiky ny fahefan'ny vola dia manoho azy. Za tsy manaiky an'izany. Za kristianina. Tsy ny vola akory no tompo. Fa ny olona nefa dia tena mionika amin'ny vola mihitsy. Tena mionika amin'ny vola mihitsy. Noho ny fitiavam-bola no nanaovana zavatra tsy manjary zao. Ny fitiavam-bola no andravana ny tokantrano, ny fitiavam-bola no anambanana ny fihavanana, ny fitiavam-bola no anambanana ny fiainana ny fiangonana ny asan'Andriamanitra, fitiavam-bola no anambanana ny fiainana ny firenena. Sant? Ary tsika zany mila mitandrina an'izany tsara mihitsy. Hoe isika raha mieritreritra ny amin'ny fitomboan-karena, anisan'ny falotra voalohany indrindra tokony ialantsika dia ny fitiavam-bola. Ary io moa zany tena fakangeza be mihitsy. Tena fakangeza be mihitsy. Io fitiavam-bola io. Ary mba hiresaka kely aminareo a. Za moa zany zao olona efa misotro ronono. Ary ny tombotsoan'ny olona misotro ronono dia olona mahatsiaro zavatra betsaka tamin'ny lasa. Raha mamerimberina zavatra aminareo zany, mamelany heliko fa fantatra izay ataoko. Nampianatra an'izany a. Zao aloha izy a. Zao nambarany tenin'Andriamanitra. Ny fitiavam-bola ny fototra ny ratsy rehetra. Ny kristianina tsy mahazo tia vola. Zay hono izy. Dia mpampianarana moa ilay ataoko. Dia nangatana azafady paster, ianao zany tsy tia vola. Zaho tsy tia vola. Dia raha omenay vola ianao zany andray sa tsy andray? Raiso koa. Raiso koa. Fa le fandraisana an'le vola no samihafa ny olona tia vola sy ny olona tsy tia vola. Raha ohatra ka tia vola ianao dia raisinao le vola, dia le vola manjary tombo mibaiko anao mampanao zavatra tsy manjary zao. Raisy tia vola amina miliary ty dia vonio ny olona ohatran'izao. Raisy tia vola amina miliary ty dia ahodino ny famarina ohatran'izao. Raisy tia vola amina miliary ty dia poteo ny mpiray firenena aminao. Eto Madagasikara moa tsy izy an'izany fa ny any ivelany zany resako zany. Zany izy. Fa raha ohatra ka olona tsy tia vola, raisiko le vola zay tokony raisiko amin'ny fahamarinana. Any zany dia efa mipetraka ny fehipetra. Any dia efa mipetraka ny fehipetra. Raisiko le vola tokony azo amin'ny fahamarinana dia ampiasaiko amin'ny fahamarinana. Ary io zany tia vola ianao sa tsy tia? Za tsy tia vola mihitsy. Ary eo amin'ilay fandraisana an'le vola dia efa manomboka mieritreritra ianao. Fa ny olona zany dia ny olona sasany angary paosy aza ataoko kitapo-plastika ve tsy ho raisina. Azafady a. Tsy zany mihitsy ny fiainana kristianina. Tsy zany mihitsy ny fiainana kristianina. Ary mila mitandrina tsara tsika zany dia avramara. Za zany mba afaka mijoro vavolombelona an'izany aminareo. Za zany misy olona tena teny hoe ity misy filosana ngeza be reo. Aty dia anao ty. Alefa miaraka amin'ny cahier de transmission. Za fo FJKM zany. Za efa nitaiza teo za efa mitena fa za tsy handray an'io. Tsy nisokafa kokoa le izy tsy fantatro ohatriny marina izy fotoana tendrima tv. Averena no mijery naneraka anao teo izay hoe tsy niraisin'ny président teo. Fantatra le olona tsara. Za tsy azo fidena vola. Za tsy azo tambazana vola. Ary izany zany zavatra tokony eritreretina tsara eo amin'ny fiainana. Fa misy olona vao tonga dia vahadaholo ny sainy rehetra. Manao zavatra rehetra tsy manjary rehetra zao. Ohatriny marina ny valeranao. Ny valeran'ny olona sasany ray alina ariary dia efa mivaroraka. Manao zavatra tsy manjary. 10,000 ariary koa dia efa manao zavatra tsy manjary. Ny sasany momba amina million, ny sasany tsy mitendra tsy miliary. Fa izany zavatra zany dia mifanohitra tanteraka amin'izay tarkian'Andriamanitra amintsika. Tsy mahazo tia vola tsika ry avramana. Raha olona mandray mbola mitoroteny foana izay diso tanteraka. Ilay mpitandrina namanay indray mandeha. Dia avana malala zao nambarany soratra masina fitiavam-bola mifototry ny rasareka mitandrevinareo amin'ny fitiavam-bola tapahoatra nareo io. Nresahako izy nondrava azafady rangaty eo tsy mitovy amin'ny baibolitsika. Ny baiboliko tsisy milaza hoe fitiavam-bola tapahoatra. Fa fitiava sa tsy zany ny baibolnareo. Zany izy raha mitovy amin'ny baibolitsika raha tsy mitovy ny anareo mpiraty. Rehefa tia vola fotsiny ianao fa tsy misy fitiavam-bola tafahoatra zany. Raha vao tia vola ianao dia efa tafiditra anatin'ny faratsy. Fa tsy misy mila misy fitiavam-bola mihitsy anatin'ny fonao.
dia nanontany am mpianatra katekômena tamin'izany mbola nampianatra ahoana moa zany paster ino ara-dalàna satria fo mamakintsika ny amin'ny filazantsara araka amin'ny marika ho ny sinoptika miresaka an'izany daholo dia milaza manao hoe nanontaniany Jesosy ahoana moa zany ny biby hoe tiavan'i Jehovah'Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra amin'ny fananao rehetra amin'ny sainao rehetra amin'ny heniny rehetra zay izy izay tsy tena marina moa ny dika teny protestanta amin'izany lafiny zany resaka teny malagasy zany satria ho antsy anareo ny rehetra amintsika dia milaza zavatra maro ohatra ianao manana stylo mainty mena manga maitso dia omeo an stylo rehetra dia omenao daholo le mainty manga mena maitso fa ny fonao nga ianao misy hoe fo mainty manga maitso fo firy nananao raha ihany tsy rehetra zany ny teny malagasy tokony ampiasaina fa manontolo tapitra ny lesinao malagasy manontolo omeo an fonao manontolo fa izany sasany tiavana volana le sasany tiavana zay zany dikany zany io sainao raha ihany fa io sainao manontolo ny herinao manontolo ny fanahinao manontolo mety hoe tian'Andriamanitra ka raha ohatra entinao mitian'i Jesosy ny fonao manontolo mbola misy toerinao ny fitiavam-bola sa tsisy ko efa ny manontolo no mena azoko azao nga zay ny mahatonga hoe raha tena tia marina an' Jesosy dia tsy afaka ho tia volantsony tsy afaka tsisy fitiavana ho an'ny volantsony raha tena fiaina ary raha ny lojikako zany tiavana maratsy tsy lojika manokana akory fa rehefa mamakytsika ny Mateo 9:7-8 Mateo 9:7 dia Jesosy no miteny hoe tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo Jesosy tena no miteny an'izany zany hoe mamona natao hoe mamona ny avana malala dia ny vola sy arena hatsangana ho Andriamanitra manjary santy Jesosy zany tena mahalala mihitsy fa manana heriny lehibe eo amin'ny fiainan'ny olona ny vola mankarena dia nanjary sampy izy mamona naneo dia hoe na ianao tia an'Andriamanitra na ianao tia ny mamona zavatra mampalahelo moa zany be dia be ny olona miankohaka eo amin'ny altara mamona tena miankohaka mihitsy ary mahatsiravina ny herin'ny vola ny avana malala mahatsiravina ny herin'ny vola miditra eo amin'ny toerana anankiray ny olona anankiray olona madio mangarahara mihitsy ohatry ny anjely kely latsaka tany mipetraka kelikely eo izy dia tonga amin'ny fomba fiteny aza taitra ianao président fa marina foana ny amin'ny hoe le pouvoir use azonao midika zany le pouvoir use zany hoe ny fahefana dia manofa manimba anao tratra ny usure ianao zany izy dia marina le izy dia le olona hitanao tsara teo manjary olona anankiray tena lasa olona dalam-bola niverina avy any Malawi ataona vitsivitsy lasa zay ary nento koa moa zany ny gazilma zany isy paster anankiray zany tena teny misy hoe fahalovana loatra eto amin'ity firenena ity ka hanao politika aho dia niditra izy hanao politika tamin'ny fotoana nandalovana tany Malawi tamin'ilay fivoriana raisam-pirenena natrehana tany nivoaka tamin'ny gazety ny sary ngeza be ary misy manao hoe ity pasteur ty c'est l'homme le plus corrompu de Malawi niditra tao izy hiady amin'ilay fahalovana fa rehefa tonga tao izy nahita ny tsiron-dratsy tao izy ndray nanjary loha laharana amin'ilay fahalovana zany kely izy zao no mila tandremana tsara eo amin'ny zavatra rehetra atao hoe io le heriny vola mahatonga ny rehetra tsy mba zafy ny olona rehetra manaiky anao manoa anao io kana misy heriny tokoa satria heriny mamona ny miaso ary ny olona miendry ny samihafa mety ho ataoko indroa ty lesony ty ngambo tozako amin'ny hery fa iresaka tsara aminareo aloha bazonareo zany zavatra fa misy zavatra lehibe ao ny amin'ny resaka fitiavam-bola fa io fitiavam-bola io no animban'ny olona hatramin'ny asan'Andriamanitra ao ary miseho miendrika samihafa izy io na te-am-piangonana azy resaka kely aminareo ngia za moa zany zao efapolo taona na mpitandrina zao nandeha sotro ronono zao mahita raha ianao maro raha hita maro eritreretinareo nge zavatra mitrango amin'ny fiangonana indraindray no ny asa samihafa atao eo amin'ny fiangonana moa dia tsy maintsy manao opération tsika za moa zany tsy nitaiza amin'ny fiangonana amin'izany mihitsy resaka hafa iny fa ny fiangonana manao dia manao opération kaiky opération lasopy sisisisisisy dia rehefa misy an'ireny opération torely zany dia misy le be amidy dia amidy le pie rehefa vita le fotoana dia mivory le brona le komity mandinika ny amin'ny hoe aiza daholo moa zany le vidina bie vo dia any amin'ny ranona mbola misy vidina bebiny any amin'ny rana mbola misy roy amin'ny rana mbola folo dia miresaka le komity avekely ngese ohatra mbola misy vidina bebiny any marina zany oloka zay aloha resaka amin'ny voalohany lasa ny ray volana lasa ny roa volana tsisy nadena le vidiny le bebiny dia miteny re le brona le komity osetria mbola any le vidina be ino afantazafy zareo aveleo fa adala manjary miakatra amin'izany ny resaka
miakarazany de lasa le izy lasa ihany tapitra ihany nefa bolana tsy miverina mihitsy le vidin'le izy inona nataon'le olona raha sekolilady no an'le opération ny lany ny sekolilady de lasa izy nihitra fifoazana de gagy ianao any aminareo moa tsisy manao an'izany moa fa za zany le herin'le fitiavam-bola hatramin'ny asan'Andriamanitra avy nanaovana kifetsifetsy ohatran'izany azany mila tandremantsika tsara amin'ny resaka fitiavam-bola io za azo efa nahita tany amin'ny toerana ankiray izay tsy lazaiko anareo natao le fifidianana de tsy voafidy-tsony le olona mpitahiry vola de atao ny passation izy tsy hita ny bokim-bola tsy hita ny ambola rehetra lasany daholo misy raha la terre gaga mihitsy ianao hoe ny anaran'ny tompoko la Jodasy Iskariota no tsy netana fa ny toetra ny natao ihany satria rehefa mamaky ny filazantsara tsika de ambarany soratra masina hoe Jodasy no nitanan kitapo ary nakantao anatiny izy nakantao anatiny izy olona ao anatin'ny fiangonana tompona andraikitry ny fiangonana nefa mangala bola am-piangonana any aminareo moa tsisy an'izany fa za ihany mba sendra nahita an'izany fotsiny zany izy fa mieritreritra tsara tsika de za ma tsy mahalala fa ty fampianarana ity miely be mihitsy de aloha resako tsara eto le izy ore zay tokony andrerehetra fa tsy maintsy mieritreritra tsika ny amin'ny resaka fitiavam-bola io za tsy resaka ny any amin'ny sehatra hafa ivelan'ny fiangonana fa ny ato anatin'ny fiangonana ny resako zao hoe mila mitandrina antsika na atao anatin'ny fiangonana azy mba tsy ho resana zany fitiavam-bola zany tamin'ny andron'ny FINOANA FJKM be tany de nisy mpanompon'Andriamanitra anankiray aloha mba tsy lazaiko anareo mpitandrina ve sa mpianatra katekista sa mpitoroteny nahatongavany olona fitarainana atao amin'ny FINOANA FJKM tamin'izany tsy ny teoloha kokoa zany fa fatalo hoe de lazana am'le iranina angeka tena mangala bola am-piangonana de natsony le FINOANA FJKM tamin'izany le izy avy ianao rangahy de ianao angeka nahazoko fitarainana zao de mba inonareo ngery avy an'izao lojika petatokataony zao rehefa angalatra izy marina zany président izy izy nando tena nalaiko izy le vola am-piangonana fa zao président izy ona président volan'iza moa io vola am-piangonana io de namaly le FINOANA FJKM volan'Andriamanitra io koa volan'Andriamanitra ary mihitsy tsy mamita an'izao taona zao mangalatra ny volan'Andriamanitra ianao io izy manao hoe ka zao président marina volan'Andriamanitra io ary za zanak'Andriamanitra volan'ny data ihany no alaiko zany le agigen'ny olona rehefa tiana marina ny adalàna tony de hitrehitanareo amin'izany zany ny toe-tsain'ny olona miarabelona amintsika amin'izao ny fitiavam-bola mitady ny fomba rehetra hanamarina ny fitiavam-bola io hitakina amin'ny vola amin'ny taona tsy tokony hitakina azy anaovana zavatra rehetra noho ny amin'ny vola adao zany rehetra samy mieritreritra aliavana malala samy mieritreritra tsara mihitsy fa isika malagasy zao ny vavolombelona fa noho ny fitiavam-bola de mahantra ny firenena izy ary zany zavatra tena mampieritreritra no de vany paria amba tany amin'ny taona 7 taminao zany tamin'ny fepito-piasana voalohany na voafidy de mandeha fiaramanidina moa zany lavitra ihany ray alina kilometra paria Tananarivo de eo amin'ilay fiaramanidina amin'ilay sisiny kely eo sezanakroa de zasy-bazabe anankiray zay ny teo lavitra ny lalana moa de nefa raha zany resaka tegany de izy zany mitony hoe za zao zany mitony hoe zany FINOANA FJKM de zany hoe akaty Madagasikara anao sampany ka efa fanimbaliny azo ny tateo izy aminay malagasy zany natao hoe valivotaka inona hoa nataonao ny asa ataoko izy miasa any amin'ny faritany de zazakamboty sy mahantra no ampiko any tena misotra betsaka fa tena zavatra tsara eno izy fa zao président izy zao izy tena mamparehelo amin'izy asa mizazakamboty sy sahirana no karakaraiko any Madagasikara sainginy bro rehetra andianako hitakina amiko daholo de zao ny tena nataony azy ny tena nitsatoko atao anatin'izay za milaza aminao président izy fa raha resinareo malagasy io fahalovana io resinareo farafahakely ny atsasaky ny fahantrano menatra ianao hoe ny vazaha no miteny an'izany aminao zavatra mahavalina izy
Ny mahafinaritra moa nareo tsisy manao an'izany mihitsy. Mba zavatra feritreritra zany. Zavatra feritreritra zany. Dia nanontany aho tao anatin'ny zavatra rehetra famaofao tamin'izao faraparazao moa zany. Zaho mitady olona tsy tia vola. Incorruptible. Hoe Amazalisa. Io ny olona anankiray za anisan'izany président. Dia niresaka tamin'ny anankiray zaho mitady olona incorruptible eto Madagasikara. Izao no nabalin'ilay olona anankiray tampony. Aza mitady olona anjely ianao. Izy zany manao. Misy. Ary mampieritreritra zany a. Kristianina zany resahako aminareo zany. Fa tsy hoe tsy kristianina akory. Ny tombontsoa nareo tsisy manao an'izany mihitsy ary soa ihany. Fa antsoan'Andriamanitra isika miresaka ny fitiavana mba olona tsy tia vola. Tsy hoe tsy tia vola tafahoatra fa tsy tia vola mihitsy. Raha vao tia vola ianao dia latsaka amin'ny ratsy. Hoy ny soratra masina. Hoy ny soratra masina. Fa raha tena tia marina an' Jesosy ianao, tsy misy toerana amin'ny fitiavam-bola anatin'ny fiainanao. Azonareo ve zany beavako? Eny toko, eny toko, eny toko. Fa raha mba ny olona miainao fotsiny mahita an'ity fampianarana ity, mba afaka miaraka amiko manao hoe za tompoko olona tsy tia vola miaraka aminao. Mba hisy zavatra miova ihany eo anatin'ny fiainan'ny firenena. Fa tsy voatery ny olona any aminao mivalopy be, miova daholo ny teninao. Ny zavatra nolazainao mainty maliny lasa fotsy androany. Ny zavatra nolazainao malifadiso lasa marina androany. Inona ary ity? Nareo mbola tsy nandre an'izany mihitsy fa za ihany mandre an'izany. Ary rehefa avy fepetra voalohany, aiza maimaiky hanan-karena. Aiza latsaka amin'ny fitiavam-bola. Fa raha olona tia vola no manjary mitombo arena dia manjary mitombo ny jiolahy sy jiovavy. Ndao retsiko ny zavatra faharoa. Inona le faharoa? Ndao raha namavaky io fiandohany hoe araka io obolana toko 7:1-7:10 ihany dia tokony hazoto asa ampaharetana isika. Tokony hazoto asa ampaharetana isika. Tao amin'Andriamanitra isika ariavana malalaka olona maninona? Mahavatra. Mahavatra. Izany hoe mazoto. Kian'ny Baiboly mafy manko ny olona kamo sy malaina. Ahoana hoy Paoly? Raha misy tsy mety miasa dia aoka tsy hihinana izy. Tesalonianina faharoa toko 7:1-10. Zavatra ngeza be io. Ny contexte ny Tesaloniana eto zao manao ho avy ny tompo dia misy io zany ho avy ny tompo, ho avy ny tompo dia raha ho avy ny tompo dia za zany tsy miasa fa dia mandehandeha ny foana. Zay tsy miasa aoka izy tsy hihinana hoy Paoly. Ary tokony mieritreritra zany tsara aloha misy tanora sasany, misy olona sasany mitaingy tamboho fotsiny izy dia tonga ohatran'ny masaka ve ny vary. Zay tsy miasa aoka izy tsy hihinana. Ianao tsy miasa ko hihinana inona? Zany izy. Fa ny loza moa dia nareo vehivavy zay betsaka hitako eto, nareo mitena mahita ny mafy amin'izany. Izy mandehandeha mikarenjy any fotsiny dia masaka ve ny vary. Ianao mitena ianao tsy miasa sy tokony hihinana. Inona? Dia tonga nama ity ady fa ny soratra masina dia milaza raha misy tsy miasa aoka izy tsy hihinana. Ary ngamba tokony soratanareo amin'ny rindriny trano fihinananareo zany raha aoriana n'ity fotoana ity mba hatsiaro ny olona rehetra ao an-trano manao izay tsy miasa aoka izy tsy hihinana. Izy ny sasany mitaingy tamboho fotsiny dia mitendry gitara tonga hoe masaka ve ny vary neny. Inona ary ity? Tsy zany mihitsy ny fiainana kristianina. Tsy zany mihitsy ny fiainana kristianina. Mila miasa isika hoy ny tenin'Andriamanitra. Toizako. Ary rehefa miasa minona? Ampaharetana. Ahoana ho izy? Mitsimpona tsy kelikely fa tsy mandroaka be avy hatrany. Tsy manoro antsika ny fitadiavana tombarotra miompampana ny Baiboly. Fa ny tombony kely aradrary ny hitambatra hoenina erikerika atondradrano. Zany koa misy ravana marana. Mbola resaka halatra daholo koa mantsy zany. Ianao tia azo tombony betsaka amin'ny varotra ataonao ohatra. Dia izany nge mahatonga ny olona mangala-danja. Izany nge mahatonga ny olona mampiena an'ilay kapoky. Zay misy. Satria ianao tia azo tombony betsaka. Fa zany misy. Ny soratra masina dia milaza manao hoe mahazo maka tombony ianao fa maka tombony aratrarina fa tsy mangalatra akory ianao. Tena mampieritreritra mihitsy io. Ohatra mandeha ianao amin'ny toerana sasany hita Antananarivo fa zany tsy mivoaka lavitra Antananarivo akory ianao. Zavatra vidianao andao atao hoe 200 eto ATSIMON'IMAHAMASINA dia mandeha ianao zany amidiny rareo efa 500 ariary. Dia mantsy ny zavatra mba tsy rariny kosa ity. Dia mivadivazy kizy kosa mamaka frais-ny anona hitondrana azy maka ty. Dia eto atrarivo dia fenona 200 hatramin'ny 500 ohatriny zany nalaina 300 be zao. Halatra zany. Halatra zany mba salama saina ianao zany misy. Nefa tsy zany natao tia azo tombony maika foana. Dia hitondranao maka izany efa io.
rehefa hitan'ny olona fa makatombo mibe loatra ianao tsy mibidy emotsonga ny olona dia ny entanao mihitsoko ao zany zany miakelezansaina mba mandehana amin'ny ara-drariny ao anatin'ny rariny ihany a misy ny fitahiana nareo moa tsy izy mpivarotra reo ka tsy fantatra reo zany resaka resahako zany andao resahana amin'ny fahatelo araka ny jaolina toko fahaenina andininy faharoambin'ny folo sy telo ambin'ny folo andao sokafo ny baiboly avana fa tsy nitantely keo ilay teny sokafo kely ny baibolinareo fa ely zay tsy ny sokafan'izay jaolina toko fahaenina jaolina toko fahaenina roambin'ny folo sy telo ambin'ny folo zany zany ny fiteninay malagasy azy roambin'ny folo sy telo ambin'ny folo fa tsy hoe roambin'ny folo hatramin'ny telo ambin'ny folo rehefa tsy elanelany zany amin'ny teny malagasy dia tsy ampiasaina hoe hatramin'ny fa sy satria 12-13 mifanarakaraka tapitra ny lesona malagasy hita ve ny jaoninareo ahoana voasoratra eo minaran'i Jesosy ary rehefa voko ny olona dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany angony ny sisa tsy lany mba tsy hisy ho very dia nangoniny ka nahafeno harina 20 ny sombitsombo mofo vary ordia 5 zay ambony tsy lany mihitsy angony ny sombitsombony aza mirobaroba izy toy ny ao an-tsainareo fa tena angony ny sombitsombo zany tena fampianaran'ny soratra masina mihitsy zany a manangona tsy kilikily ianao fa sy tonga dia mandroaka be akory zay dia nitoyny eo araka io jaolina toko fahaenina dia asehon'i Jesosy fa ahoana tokony hahay mitantana ny hareny nomena antsika isika ka tsy aninona ka tsy hanarinary foana fa hahay manangona ny sombitsombony sisa tsy lany tena zavatra lehibe io ravana marana mila mahay manangona tsara mihitsy sika manangona ny sombitsombony ary lesona lehibe ampianarin'i Jesosy tsika sara jereo zay heverinao ambinambina tsy heverinao ho inona akory ampiasao reny hoy ny tompo na sakafo zany na vola madinika na fanaka na fotoana na fahaizana na hery ampiasao hatramin'ny kely indrindra fa azariana foana tsy ampoizisika akory fa mety hahafeno harina 20 rey sombitsombony be izy atsika ge mahita an'izany moa zany zao anatin'ny fivoaran'ny teknôlôjia samihafa dia hitatsika fa misy trano ray manontolo lalana ray manontolo inona ny nanamboarina n'io lalana io tavoangy plastika nangonona ny tavoangy plastika dia nifita ny lalana izy ny olona manipy alizy dia any amin'ny ranomasina simba daholo ny tontolo iainana rehetra eo anaty ala anaty zavatra rehetrany fa nindreo nangonona ilay tavoangy plastika rehetra dia nempona dia nahavita arabe zany izy azany zany nampianarin'i Jesosy raha tia hanankarena ianao tia hitombo harena ianao mahaiza mitsimpo mahaiza mitantana zay harena eo am-piaratananao eo ahoentina manatanteraka ny asa zay tokony atao handaminanao ny fiainanao ny amin'izay tokony hanaovana azy ary zavatra lehibe ravana malala ny atsiarovantsika an'izany faefatra araka ny Korinthiana faharoa sokafo indray ny baibolinareo Korinthiana faharoa toko fahasivy dia rehefa tonga avy aty ianao zany mba jereo zay sombitsombony tokony angononao aminareo eo inona daholo rehetra tsy mainka manary inona mbola azo ampiasana an'io dia ny olona sasany vao mahita akanjo rovitra izy dia ariny any amin'ny fanariam-pako fa maninona tsy havadika atao sifo ikosehana trano ohatran'izany kely zavatra resahan'i Jesosy mizy ampiasoa tsy aiza tonga dia aririna fotsiny zao ny zavatra rehetra dia miala miezaka manangona tsikelikely ianao dia hitanao fa feno ihany ny 20 sobika ny farany hita ny Korinthiana faharoa toko fahasivinareo ny andinina fahaenina hatreo amin'ny andinina faharoambin'ny folo andao iarahantsika mamaky aminaran'i Jesosy fa izao no lazaiko izay mamafy kely dia kely nojinjainy fa izay mamafy be dia be kosa nojinjainy aoka ny olona rehetra samy anao arak'izay ininony fony avy tsy amin'ny alahelo na amin'ny faleriterena fa ny mpanome amin'ny fifaliana no tiana Andriamanitra ary Andriamanitra mahay mampitombo ny fahasoavana rehetra aminareo mba hananonareo ny onony rehetra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra ka hitombo amin'ny asa tsara rehetra araka ny voasoratra hoe namafy izy eny nanome ho an'ny malahelo ny fahamarinany maharitra mandrakizay ary izay manome voko an'ny mpamafy sy mofo hohanina dia hanome sy habe ny voafafinareo ary ampitombo ny vokatry ny fahamarinanareo dia hanankarena amin'ny zavatra rehetra ianareo ka handroso amin'ny itsim-po
zay mahatonga ny fisaoranay an'Andriamanitra. Tena texte matanjaka be zany ravana malala tsy ampy fotoana hitrandrahantsika azy rehetra fa andingo resika zavatra zao araky Korinthiana 4:7 hatramin'ny 5:12 indray dia ahoana tokony aninona tokony halala tanana isika tokony halala tanana isika ny fihetsika manavanana antsika ravana malala dia maninona ny manangona ny be indrindra ho antsika zany mampahatra antsika mamafy kely isika dia mijinja kely koa hoy ny tenin'Andriamanitra fa aoka isika halala tanana amin'ny hafa halala tanana amin'ny asan'Andriamanitra dia ho hitantsika ny fahamarinana ny 10 manao hoe dia anakarena amin'ny zavatra rehetra isika hijanona eo aloha zavatra lehibe mihitsy ravana malala ny eritreretantsika ny tiany fahalalan-tanany ity mba mianarany mba manala-tarany dia mba manome ianao amin'ny fifaliana manome ianao manome izay azonao atao fa tsy ny manangona foana zany tena toetra tena mampalahelo amin'ny olombelona ny olombelona zany ny toetra raiky tapisaka aminy dia ny manangona ary manampy eritreritra mihitsy ny zavatra mivaikiko tamin'ny revue scientifique anankiray nanazava zany ilay revue scientifique momba amin'ny psychologie izy io ny amin'ny toe-tsain'olombelona hoe ny olombelona dia mahavariana mihitsy fa tena ohatrany tia manangona ho an'ny tena maka ho an'ny tena foana dia zao ny zavatra nitranga tao amin'ity maternité anankiray notion ny tantara teraka ity zazakely anankiray no ny ariva ny andro nahaterahany ngana ny mpitso dia tonga saina le ramatoa mpampivelona nampiteraka amin'ny tsy hitako ny peratra nataoko aiza ny peratra za tsy nanala azy ahoana ly sao dia hitanao tsy hita ekeka teo niverina izy nga ny ampitsony na ny afaka ampitsony teo amin'ilay zaza le hoe izy nampiteraka an'ireny zany dia teraka zamatsara le zaza dia jerena ny tanan'le zaza kaiky nohatran'izao marary ty zaza ty manino ty mikaiky nohatran'izao foana dia nitadiavana fomba zany nitadiavana paikatoerana fa zoskafa io hoe nitao anatin'ny tanan'le zaza le peratra le mpampivelona le peratra le mpavelona voateraka zany dia mpakalatra ary tsy fantatro mihitsy le ahoana moa nato voateraka dia voazony le peratra dia finony tao dia le psychologue zany nanohatra an'le tamin'le revue hoe zany ny toetrany olombelona ny olona tia manangona voateraka dia efa manangona dia io zany le vazivazony olona manao hoe voateraka amin'ny olona dia tsy maintsy mitomany dia hoe ny toman'ny olona dia zay foana tadiavin'le olona na dia efa olo lehibe zao dia mbola ihany fa tsy mba mahay hoe mba hiala amin'izay amin'izany toetrany zaza zany dia mba manome ho an'ny hafa mba misokatra hanome zava-dehibe ravana ny fahalalan-tanana zava-dehibe ny fahalalan-tanana dia antsoin'Andriamanitra tsika hiainana zany raha te anakarena ianao dia aoka ianao halala-tanana izy mpanompon'Andriamanitra anankiray ry havana malala nanazavany amin'izao fomba zao hoy izy manao hoe eritrereto izy manao hoe omen'Andriamanitra ianao tavoangy anankiray dia le tavoangy andao atao hoe feno fasika dia tonga ianao manatin'Andriamanitra hoe Andriamanitra mba feno fitahina ny fiainao io Andriamanitra manao hoe tsy afaka manome anao satria le tavoangy entinao manatin'Andriamanitra feno fasika inona tsy maintsy ataonao aloha araraka ao daholo le fasika ao ary arakaraky ny fatra ny fasika esorinao ao ny zavatra azo anao ampitirinao esorinao ny sasaka le fasika dia atsasany koa ny zavatra azo ampitirinao araraka ao manontolo le fasika dia mahazo le tavoangy ianao dia anjaranao misafidy ny fatra ny fahalalan-tananao no fitahiana azonao rehefa manala kely ianao dia kely koa no azonao ao zay ngena mbaram-polo io ary mila mieritreritra an'izany tsara le olona kahihitra rahatrano tsy mba mianara re malala-tanana eo amin'ny fiainany mianara malala-tanana eo amin'ny fiainana ary io fahalalan-tanana io ravana malala rehefa miresaka fahalalan-tanana moa tsika dia ny zavatra anakoa zany nresan'ny Paoly eo am'tio hoe nanome izy ho an'ny malahelo hitanao le andininy fahasivy na mafy izy nanome ho an'ny malahelo ny mahantra ny dikany io dia mezaka manome zany tsika arak'izay azontsika atao hoe ahoana reny no anomezana azy na dia tsy dia mora mandrakariva azy zany za aloha zany dia milaza aminareo tsy mila manofotsika mila malala-tanantsika fa tsy mila manofotsika manofy ahoana moa zany hoe ny fahalalan-tanana sy ny fanampintsika ny hafa tsy voatery ho arak'izay anorintsika azy akory
hitantara aminareo zavatra anankiray a. Tany amin'ity tanàna anankiray a dia misy mpanompon'Andriamanitra izay fanodimandry moa zany zao izay niresaka tamiko manao hoe pastera ny olona ty ambanivohitra mpamboly ery zareo a tena sahirana andeontsika hanampy azy. Tena tokony atao zany mba, tena tokony atao zany indrindra moa le mpitandrina avy amin'iny tanàna iny a nanao mémoire de maîtrise ny amin'ny hoe ny anjara toeran'ny fiangonana eo amin'ny fanampiana ny manitra na zavatra mitovitovy amin'izany. Dia ny faneny zay lahy miampy an'ilay mponimpan'Andriamanitra anankiray raha andao hijerena ny mpiarabelona manitra dia lasa ray kely miainaka nakao amin'ilay tanàna ilvoriana ny fokon'olona nareo ry havana hita mihitsy fa dia tena mpamboly mahafatra-po saingy tena hita amin'ny fahasairana ka dia zao izy a tsy fampijery fotsiny tsika fa andao ampina ianareo. Dia izay zany amin'io efa nivonona tamin'ny zezika tamin'ny gona efa nivonona tamin'ny masomboly hoaterinao tonga dia izy mpamboly tsy manana angady izy manana ta dia natao fampombavahana fiangonana tsy namoa atao le fampombavahana dia nambarany tena Andriamanitra tianareo dia katsao fanjakan'Andriamanitra mpamarena dia hanampanao ny zavatra rehetra natao teo zany le fitoriana ny filazantsara dia ka zao izy ravana marana fantatra fa eo ny fahasairana ka dia tonga zay hanampy anareo reto ny zezika dia reto ny masomboly fa zao no izy ravana marana reto masomboly reto dia masomboly voafantana ary tena voafantana sy voary mihitsy ka misy fanafody izy reto mba tsy ho lanin'ny biby mihitsy dia rehefa ambolenareo zany azo antoka fa ho vokatra tsara ny tsara zay dia nitsangana amin'izany ny solo tena olona misaotra alaka misaotra tena Andriamanitra ananara vita afaka efa bolana dimy volana teo niverina tany amin'ilay toerana zay nijerena ny tanimboly rehetra tsisy zavatra naniry mihitsy masomboly nefa nomena tsisy naniry mihitsy dia atsonona fa ahoana angatsy naniry le masomboly voafantana fa ahoana ahoana fa nahoana le masomboly nohaninay dia hoy a kinareo efa nilazana fa masomboly voafantana misy fanafody fa tsy ho azo hohanina fa azo nareo tsaina valitina tontana sasanay tsara zany kepiko ianao zany mba mieritritra eo hanampy an'ilay tolo reto fa ny lojika anao tsy lojikany lojika anao tsy lojikany ianao malala tanana fa izy tsy andray zany akory io zany na miresaka le fahalalan-tanana za zany efa milaza aminareo fa tsy voatery mandeha ho azy akory zany mety ho tafotoana matetika ianao amin'le fahalalanana nandeha zay nanao tafika masina tany ambany vohatra anankiray tena manitra ny olona zany matory amina vovoka charbon sy bozaka dia natao le tafika masina dia zay manakivavaka andrayan'i Jesosy zao izy zany zanak'Andriamanitra tokony miaina mba madio fa tsy zao tsy mety zao dia mpanaraka zay le tafika masina fa hitondra farafara aterinao amin'ilay trano atondra tsara farafara izy tena tsara tao dia ty farafara ty kindorina fa tsy matory eo amin'ny charbon tsona sy ihany soatra tena Andriamanitra misorina moa zany maradraraka mihitsy dia Andriamanitra malikire pasaovana malifitianareo rehetra dia tafika masina moa zany raha tena manao tafika masina tsika tokony misy fanohizana foana araka izay azo atao niverina indray reto mpitafika masina za tsy mandeha niverina indray reto mpitafika masina niverina avy andra reo pastera loza ahoana hoa ka le farafara materina tao tsy taotsony tsy taotsony ahoana hoa nantany hoe fa ahoana natao anakitay dia ny aminy zany ny tena azo ny aina tsara dia le matory miaraka amin'ny charbon sy ny bozaka eo amin'ny tany fa tsy miakatra eo ambony farafara lojikanao tsy lojikany zany izy za zany raha miresaka aminareo ny amin'ny fahalalan-tanana dia milaza aminareo manao hoe baiko ny tenin'Andriamanitra tsika olona malala-tanana na dia zavatra manahirana azy zany teny ambomanarany zay no mipetraka zay sy mahamarely ny tao an-trano mbola any moa zany mamanay zany telo amin'ny sivifolo zao zay mianakarely ny tao an-trano dia naneno ny soalerito ambavatsy amoron-dalana be ny tranom-batom-piangonana nisy anay naneno dia za zany misy zavatra nampanaoviny aty andeha hitsangana andeha moan'le tany ambavatsy petrahinao zao izy toy zao fa zany nandeha hijery any dia nandeha tany izy niverina avy any mama dia niteny manavotoana fa inona hoa fa izy ao le nisoana teo mpangataka hozy izy inona ko tsy nomenako
Mana fotoana izy, mana fotoana hoana. Nanontaniako izy fa lehilahy matanjaka be ve? Ianao ve matanjaka be ohatran'ny hoe dia mangataka? Dia navalo tena, ianao ve matanjaka hoe dia mangataka? Nivaliany aho izy amin'ireny. Fa maninona ianao no tsy miasa? Hoy izy amin'ireny, miaka-moko tompoko. Miaka-moko tompoko. Za tsy izy aloha fa dia vonto mihitsy ny fonao manio. Ny fanampiana ny olona sahirana ry havana marina tsy mandeha ho azy akory. Manan-javatra betsaka maro noho izany tantarina aminareo fa ampy aloha izay. Fa na izany na tsy izany mandehana ihany amin'ny fahalalan-tanana. Satria izay ny tenin'Andriamanitra. Manome ianao tsy mahafaty antoka mihitsy ny manome ry havana marina. Dia mba miahy ary io fahalalan-tanana io. Za zany raha ny zavatra niarahako ny aina tamin'i Jesosy. Ny fahalalan-tanana ihany no tena profiny fahafahanao amin'ny fitiavam-bola. Raha mbola tsy mahalala tanana ianao, mbola tia vola ianao zay. Satria ny vola azonao gezainao. Raha hoe piti. Dia ny olona sasany ohatran'ny vato izy toana mafy vao manome pitipitiny. Zay izy. Tsy tokony izany mihitsy ianao. Ny olona sasany ohatran'ny éponge izy poritina vao mamoaka ny rano aminy. Zay izy. Fa ny olona tia vola tsy tokony ohatran'izany. Ny olona tsy tia vola tsy tokony manome ianao, manome amin'ny fitiavana, manome ianao amin'ny fahalalan-tanana. Fa ny olona tsy mahalala tanana mbola voageza amin'ny fitiavam-bola izy. Ary indraindray mety tsy mahatakatra an'izany ny olona miara-belona aminao. Fa ianao mila miaina an'izany. Mila miaina an'izany ianao. Mba andramo hiaina an'izany fahalalan-tanana zany. Manome fotsiny izao amin'ny kalarara. Manome amin'ny fifaliana fotsiny izao. Amin'ny fitiavana. Tsy manana mihitsy. Tao amin'ity fiangonana anankiray izao ny zavatra mitranga. Hanorina sekoly izy zareo. Hanorina sekoly zareo, le paster zany nampisika hoe tony hanorina sekoly tsika fa ilaina ny sekoly, ny fanabeazana loavin'ny firenena sisy. Le fiangonana mihisatisatra. Le mpitandrina resy lahatra. Naorina le sekoly. Naorina zany le trano fiangonana tsy naharesy lahatra, tsy naharesy doka amin'ny paster le fiangonana dia naorina ihany le trano sekoly. Fiangonana mihisatisatra eo. Le sekoly tokony hanomboka ny taom-pianarana volana septambra angamba izay. Ny alahady mitana tamin'izay fotoana izay hoe volana aogositra. Alahady aogositra zany ny alahady mitandrina. Dia noho ny rehefa tonga ny alahady mitandrina dia misy le fanomezana omena ny fiangonana andrakitra omena amin'ny tany, valopy omena amin'ny tany. Dia tonga ny fiangonana zany hanome. Tiary araka amin'ny fanao eto amin'ny fiangonana moa zany dia alahady mitana androany dia omeny ty ho fanohanana mitana amin'ny asa. Efa nisainy zareo diakonina tany dia nahazo hatrany roa tapitrisa paster. Roa tapitrisa tamin'iny. Io le mpitandrina rehefa nitantara zany samba ny arety vao nahazo roa tapitrisa teo amin'ny fiainako. Zay izy tapitrisa. Dia nivavaka izy hoe Jesosy ataoko ahoana ty vola ty. Satria volanao ty. Ny valim-bavaka azoko izy zao manao hoe le sekoly tsy maintsy misokatra amin'ny septambra. Le sekoly nefa mbola tsy vita. Ity misy vola roa tapitrisa. Roa tapitrisa no ilaina amin'ny tanana le sekoly. Omeko ny sekoly manontolo ty. Teo ihany paster dia miteny. Ravana malala nisotro nanome ty roa tapitrisa ty tamin'izao alahady mitana. Tena mahakasiraka tonga dia raisiko amin'ny fifaliana. Satria tsika mamita an'le sekoly dia omeko manontolo ty fa tsy andraina raim-bilanja za ho an'ny amin'ny tanan'ny sekoly. Ny fihetsika le fiangonana, kepoka le fiangonana, atezitra le fiangonana. Tezitra. Dia nirava teo, dia niteny misy ny paster, ho anao ny nanomezana anao fa tsy ho an'ny sekoly. Zay moa zany izy. Areny lazaiko aminareo zany manao hoe raha tena mahalala tanana ianao afaka amin'ny fitiavam-bola, tsy atakatra anao avy hatrany akory ny olona. Tsy atakatra anao avy hatrany ny olona. Ary raha manao an'izany ianao, mety mipiara-miasa aminao indray miteny hoe aiza manao an'izany fa manjary sao dia ny fiangonana misy anay zany dia ny paster tsy mba manao ohatran'izany. Zavatra manahirana be nge ty resaka vola resako aminareo ty. Ary misy ravana zany ny asa antsoin'Andriamanitra hiaina ny fahalalan-tanana ravana malala. Ary azo atao ny miaina an'izany fahalalan-tanana zany. Za afaka mijoro vavolombelona zany aminareo. Zavatra lasa lavitra be ny resahako fa tsy resaka zavatra akaika. Tamin'izany nandray ny fitondran'ny FJKM ravana malala dia nisy kerebe tany Atsimo. Dia nanao fampihovavana lehibe teny Antsonjombe ny FJKM. Hoe amantsy ny président synodal tany avianao rangaty mba mijoro vavolombelona tatany teo zao le zavatra mitranga any mihinana le tsilo mena reny ny olona sy ny sisa. Reny voaka na voaka ny UNICEF saliny reny mihinana kapa ny olona sy ny sisa.
hoe amatsiny FJKM misaotra nareo nanome an'ireto vola reto fa tsisy hoe entiko mody reto vola rehetra azo nomenareo ilay teto Antsonjobe reto fa alefa makany atsimo daholo. Hoe président tsy mety ahoana hoa efa nomenareo io za azo mitantana azy ary zay fantatra fa ilan'i Jesosy. Izy azo atao tsara zany dia ahoana zany ahoana hoa hatramin'izay ny fiainana mianakafy tsisy an'io vola io nandeha foana ko raha ohatra omeko an'ny asa ilan'i Jesosy azy io dia inona ny fahakiantoko raha salama saina ianao. Fa hitanao zany lojika zany tsisy fahatiantoko ao anao ny fahalalan-tany na riavana marana za zany raha miresaka amin'ny olona amin'ny fahalalan-tanana dia satria zavatra nampiainan'i Jesosy zany ary iainako foana zany iainako foana tsy maninina za zao tsy mana tomobila fa ranka io naka tany hatrao ny tomobila nomena nosoratako an'ny FJKM zao za miala zao fa tsy nentiko akory mba tsisy olona ity manao nety ny président ny tomobile FJKM hoanina amin'izany tomobile io fa soratako amin'ny FJKM fa tsisy olona afaka eteny aminy hoe noho ny amin'ny fitiavan-karenana no namonjeko filohan'ny FJKM tsisy olona afaka miteny an'izany ihany raha miresaka ny amin'ny fahalalan-tana sy ny tsy fitiavam-bola amin'ny fiangonana dia satria miaina zany raha misy olona marina rabola eto Madagasikara ary amin'ny voalohany zany faharoa ary zany miary havana malala zavatra iriko mba ny kristiany FJKM rehetra olona tsy tia vola daholo mba olona malala tanana eo amin'ny sehatra misy atsika dia mba hahatakatra tsara ny zava-miafiny zany tsika. Za zany tena gaga misy voamaly na tsony FLM ATSIMON'IMAHAMSINA no fampianarana amin'ny hoe fiangonana réformé mahafoy ho an'Andriamanitra nazavaiko tsara tamin'ny hoe raha takantsika tsara ny fahasoavan'Andriamanitra malala tanana tsika raha takantsika tsara ny fahasoavan'Andriamanitra malala tanana tsika fa ny olona tsy malala tanana olona tsy mahatakatra ny fahasoavan'Andriamanitra dia mirehetra be loatra ny resa-bola am-piangonana be loatra ny resa-bola raha mbola tsy niteny an'izany mihitsy fa za fotsiny nandre an'izany be loatra ny resa-bola am-piangonana eno hoa rehefa isainao le rakitra hoe rakitra voalohany rakitra faharoa rakitra fahatelo rakitra za efa nahita hatramin'ny rakitra valo za mandehandeha mitety fiangonana io dia tena milahatra misy ke le kitapo valo rehefa isainao ohatran'izany dia hatramin'ny betsaka zao hoa rehefa mijery ny azo fijaliana ianao rehefa mijery ny azo fijaliana ianao fa nga ianao na manome 1 milliard aza ho an'ny asan'Andriamanitra amin'ny fiangonana mahavidy ny ray mitety amin'ny rano Kristina latsaka teo amin'ny azo fijaliana hamonjenanao ka inona ny tabatabanao ary raha ohatra hoa marina ny fandroratenanao mamerina kely ny zavatra andresako maly azany zao fa mbola velona be ao an-tsaiko le izy raha ohatra zany ao marina ny fandroratenanao ka nomenao marina an Jesosy ny fiainan'i Jesosy omeko anao ny tenako manontolo ka ianao tsy afaka miteny omeko anao ny tenako manontolo afa-tsy ny posiko fa rehefa omenao ny tenanao manontolo dia an Jesosy mba minina ny any amin'ny posonao rehetra ny any amin'ny poketinao rehetra ny any amin'ny caisse d'épargne-nao ny any amin'ny compte-nao any amin'ny banque ny compte-nao any amin'ny otiva ny any amin'ny SEKAM ny any amin'ny caisse d'épargne ny any ambany ondana an Jesosy daholo reo an Jesosy daholo reo rehefa marina faloratenanao sa tsy marina zany marina zany ka an Jesosy daholo reo raha ohatra ka marina fandroratenanao ho azy dia ivola impelatananao zany alizy an Jesosy io ka ino nanomenomenoanao andao toe nametraka tany aminao vola ray tapitrisa napetrako aminao ty le avako fa tena sahirana so dia laniko aty ty fa mba tazomy ihany dia nresinao le izy no fihavanantsika dia tonga andray andro dia ty aminay azafady rsia nisy ray tapitrisa moa nomeko ansiany ka zao nizy ho alaiko daholo le ray tapitrisa zao ianao ve sahy ty ho alainao daholo koaly ray tapitrisa io ko na alaiko daholo zay ino ny problemanao zany izy ohatran'izany koa zany le izy raha an Jesosy daholo mivola am-pelatananao ka ilainy le izy ianao ve so alainao daholo zay zany dia sady rakitra voalohany faharoa fahatelo fahaefatra dia mbola misy valopiko ve dia mbola misy rakitra fandraisana koa ve azonareo ve zany dia avako an Jesosy io miazy ihany no anajantsika azy raha marina ny fandroratenanao za zany rehefa mieritreritra ny olona menimenina miresaka vola ho an'ny asan'Andriamanitra tsy nahatakatra ny fahasoavan'Andriamanitra aloha tsy nahatakatra tsy nahatakatra io ny olona tamiko ny eny ka le olona ka raha ohatra ny olona manome re pastera dia inona indray ary no hoaniny any an-trano ivereny vakina ho any liko atoko faraky amin'ny roapolo nareo raha mitovy liko atoko faraky amin'ny roapolo anginy voalohany trano fahaefatra fantareo tantara io nanao rakitra reo tao amin'ny tempolo dia Jesosy mijery teo nandasaka dia misy raha matoa anankiray mahantra mpitondra tena maty vady nandosa sakafo rantsakely firy anankiroa
tao de hoy Jesosy moa raha matoy io nanitresaka be indrindra io nanitresaka be indrindra io zany nanitresaka be de be io nanitresaka be zity ny azy ny fivelomany rehetra no nataon-drakitra hoy Jesosy fakio ny baibolinareo raha mitovy amin'ny baibolitsika zany ny voasoratra ao Luka 1:20 roapolo hatramin'ny 24 ny fivelomany rehetra ny ravosany tao de nody zany le raha matoy nanohan'ny tany ny fahasoavan'Andriamanitra tsy zava-tsy zay ihany izy natoky ny fahasoavan'Andriamanitra de ny rehetra tany ihany no Jesosy nomeny daholo nanaovandrakitra zany de io za tsy laza aminareo kory moa hoe arotsay daholo fa milaza aminareo fotsiny manao hoe le fahalalahan-tanana iantsoan'Andriamanitra atsika de fahalalahan-tanana tena marina zay ampianariny tenin'Andriamanitra atsika ravana malala ary tena iantsoan'Andriamanitra mba hiaina zany sika eo nevony maha kristianina antsika mba mianarany mba malala tany de manome mivavaka tsara ianao de mangataka amin'ny fahazavan'ny fanahy masina ianao de rehefa azonao mivalimbavaka de ataovy de azalazaina amin'ny Jesosy hoe zany rehetra zany mena daholo mena rehefa ilainao ty Jesosy de meko ary de mena de mena azo atao ry havana miaina zay anoy azy iresaka zavatra manokana mantsy amin'ny kitoyiny ity ary resako aminareo tsara koa ty resaka ty andoha toizana eo amin'ny takila 2:7 sika azo raisina ho endrika iray amin'izany fahalalan-tanana zany ny fandorona n'inona fahafolokarena ho an'ny olona tsy mbola resy lahatra sy tranandrana de hitako fa tena mafy aminy zany za zay efa nian'izany ambolo taona kosa de afaka milaza mazava fa tena marina ny teny fikasana hoe ahoana lizy entinareo ny fahafolokarena rehetra ho amin'ny trano firaketa aho mba sikanina ao an-tranoko ary izao toetra amin'izany hoy Jehovah tompony maro raha tsy ho voako ny varavaran'ny lanitra ho anareo ka ampidinako fitahina manana ambiampy ho anareo natobaki ny tompo tamin'ny fiainako izay nilaina hanaovako izay tiany atao ary ny asan'Andriamanitra mandroso ka inona indray ny tadiavako koatran'izany zavatra lehibe avana malala ny fahafolokarena tiako ny ametraka tsara ny tontolo teolojika ny fahafolokarena mba hazava tsara ny resaka nazazy de nivoatra koa ny fahatakarako azy io fa tsy efeniko anareo zavatra anankiray tokony ambarako zao manao hoe ny soratra masina de miresaka ny amin'ny fahafolokarena misy olona mampianatra manao hoe Jesosy tsy miresaka mihitsy ny amin'ny fahafolokarena diso zany miresaka amin'ny fahafolokarena Jesosy fa tsy nanamafy ny amin'ny fahafolokarena de hoe nareo raha niresaka ary izy aiza tofoy ary de avadio ny baibolinareo texte mora tadidy be mihitsy zany Luka 3:20 oka fa tsy Luka Mattio azafady Mattio 3:20 Mattio toko 3:20 andinina 3:20 Jesosy de miresaka ny amin'ny fahafolokarena ry havana malala fa tsy nanamafy mihitsy ny amin'ny fahafolokarena hita ve ny Mattio anareo Mattio 3:20 ahoana voasoratra eo minaran'ny tompo loza anareo mpanoradalàna sy fariseo mpiatsara velatsy fa mandony fahafolony solila sy ny aneta ary ny kominy ianareo nefa navelanareo izay lehibe amin'ny lalàna de narariny sy ny famindram-po ary ny finoana ireto tokony ho nataonareo nefa tsy tokony havelanareo irerona azonareo fa zany eritrany zao zany ny zavatra ambarany eo ny mpanoradalàna sy ny fariseo de nandony fahafolokarena fikiniko am'izay fotsiny izay fahafolokarena ny any nananana sy ny sisy reo de hoy Jesosy manao hoe ity ny fahafolokarena andanina fa ty koa nefa ny amin'ny finoana famindram-poa ny rariny ny finoana eo izy de hoy Jesosy tena diso mihitsy nareo satria zao le fahafolokarena nalohanareo nefa famindram-po sy ny rariny ary ny finoana mitsahanareo ny ampalaty de hoy Jesosy ity tokony ho nataonareo ary tsy tokony havelinareo irerona azonareo zany ny rariny sy ny famindram-po ary ny finoana tokony ataonareo fa tsy tokony hajanonareo ny fahafolokarena na ampifamadiana hoe ny fahafolokarena tokony nataonareo tsy maninona fa ny rariny sy ny famindram-po ary ny finoana tsy azonareo ho desita ny zavatra ny kianiny Jesosy zany tsy ny fandoavana an'ilay fahafolokarena raha izy ny teny tamin'ny mpiarabena tamy
fa ny fanaovana le fahafolokarena hoentina ny tsara velatsy hoe satria za mandeha fahafolokarena na de miaino anatin'ny tsalarina za manao zavatra tsy misy famindrapo za tsy amin'ny finoana za de efa takona le fandaova fahafolokarena zany adalana rehetra ataoko zany zay ty azo zany avana mary ka tsy marina amin'ny filazana tsy nresaka jesosy nresaka izy fa ny zavatra marina amin'ny théologie protestante de zao manao hoe ny testamenta vaovao de tsy nanamafy mihitsy ny tokony andoavantsika fahafolokarena jesosy io andininy raha ihany mba miresaka an'izany ary ny epistile rehetra sisy miresaka an'izany nandraim-bavasa de ahoana ary fikiniko zany zao ny ady hevitra teolojika rehetra mba fahafolokarena ahoana ary ny izy zany ravana malala zao manao hoe ny fahafolokarena de azonao aloha raha te handoha ianao fa tsy azonao atao didy satria tsisy didy mihitsy amin'ny testamenta vaovao mandidy ianao ka tonga any am'lazainy lo sasany manao hoe rehefa tsy mandoha ianao a de hidirany dozy ianao satria tonga am'izay mantsy ny sasany lasa ianaovana zany mihitsy aloava fa raha tsy mandoha niva ianao de hitanao fa teny hidiran-dozy ianao tsisy an'izany akory io raha te handoha ianao de mazy mandoha ianao araka lazainy jesosy azonao atao ty azonao tsy avela koa ty de mandoha avy ianao raha te handoha tsy azo atao didy zany zany ny théologie réformé iainantsika ravana malala raha te handoha ianao za zao de mandoha dia mandoha avy ianao le fahafolokarena raha te handoha ianao fa tsy azo atao didy zany ary tsy azonao hitsaraina ny mpiara-miasa ny kristianina namanao hoe ary nareo tao tsy mandoha fahafolokarena reto fa manino nareo tsy mankatoana tsisy an'izany akory io tsy azo atao didy izy zay ny voalohany foto-kevitra faharoa iorena ny théologie réformée ny amin'ny fahafolokarena ry havana malala de zao manao hoe ao amin'ny fampianarana ny testamenta vaovao rehefa tonga jesosy kristy ny fampianarana ny fiangonana voalohany sy ny apôstôly de zao manao hoe tsy ny ampahany no ilain'Andriamanitra fa ny manontolo tsy ny ampahany no ilain'Andriamanitra fa ny manontolo de io zany avadio ny baibolinareo miverina le amin'ny Luka toko 4:20 andininy fahatelo amin'ny telopolo Luka 4:20 telo amin'ny telopolo Luka toko 4:20 andininy fahatelo amin'ny telopolo Luka toko 4:20 andininy fahatelo amin'ny telopolo Luka toko 4:20 ty teny teny avana de tena teny mahafinaritra mihitsy fa manomboka amin'ny andininy fahadimy amin'ny roapolo moa ty tantara ty manomboka amin'ny andininy fahatelo amin'ny telopolo ahoana ny voalaza eo amin'ny naran'ny tompo ahoana voasotra amin'ny naran'ny tompo ary toy izany koa ianareo rehetra zay tsy mahafoy zay rehetra naninareo de tsy azo ekenao mpianatra de samia mieritreritra an'izany tapitra amin'ny fotoana de toizako amin'ny heriny ty resaka volo ty aloha resahana tsara ty indray mandeha fa tena mangeja antsika loatra de ampy aloha zay va tsy meko fotoana ny taniny nareo fa tambaro amin'ny heriny dao le fanontaniana rehetra satria mbola hitoy ny lesony azo ve tompoko samy mivavaka mangina ary amin'izany zavatra heninao rehetra zany inona re zao ny valy teninao an' Jesosy vavaka mangina izy